Tenikino mitondra tsika makany amin'ny fahasalamana maro ireo miezaka araka izay tratra amin'ny fisorohana ny fihanakin'ny tsimokaretina VIH Sida na dia eo azy izany rehetra izany azo ambara fa mbola ambany ny tahan'ny vahoaka Malagasy mitondra izany tsimokaretina izany saingy ilaina hatrany nefa ny fanentanana samy hafa momba izany. Araka ny vokatra ofisialy mahakasika ny tahan'ny tsimokaretina VIH Sida eto amintsika dia mbola latsaky ny 100 ny olona mitondra izany tsimokaretina izany eto toerana. Na izany aza nefa dia tsy mitsahatra ireo tompon'andraikitra ny manentana hatrany sy mampahafantatra ny mponina ireo karazana fomba hiadivana amin'ny VIH Sida. Raha ny vokatra voaray nandritra ny fanadihadiana izay natao teny anivon'ireo mponina marefo sy ahina ho mety hotratra ny tsimokaretina Sida dia nahitana fa ny 500-n'ireo olona marefo ireo no ahina hotratra ny Sida ka ny 4.7 amin'izy ireo dia ireo lehilahy manao firaisana ara-nofo amin'ny lehilahy ary ny 7.1 amin'izany kosa dia ireo mitsindrona zava-mahadomelona. Ankehitriny mba hanentanana ny mponina amin'ny fiparitahan'ny tsimokaretina Sida dia misy ny karazana horonan-tsary ho fampahatsiahivana izany areti-mandoza izany. Eo amin'ny lafin'ny traitement aloha zany dia mifanjakana no mandray tanana zany ny traitement ny olona mitondra ny tsimokaretina VIH zany misy manko ny olona tsy maintsy sous traitement dia misy ny olona na dia séropositif ary tsy mihinana fanafody dia ny anaran'ny fanafody io ihany antirétroviraux dia mifanjakana zany no mandray tanana ny olo hatseto dia misy koa mipila atao CD4 dia mbola mifanjakana koa fa misy ny association na fikamana anankiray atao hoe association des fonds de solidarité io indray zany manao prise en charge médicale globale zany izy zavatra tsy vita mifanjakana. Tafiditra ao anatin'ireo olona marefo indrindra ireo tanora izay efa lasa miroso aloha loatra amin'ny fanaovana firaisana ara-nofo. Ny olana hoy ny tompon'andraikitra miady amin'ny fampiparitahan'ny tsimokaretina VIH Sida dia betsaka ny tsy mbola mahafantatra ny fifindrany io aretin'io ka manilikilika ireo izay olona fantatra fa misy io aretin'io. Tsy manampy velively ireo marary anefa izany izay mila fanohanana ara-moraly sy ara-pahasalamana manokana fa vao maika mandrisika azy ireo hiafina ny fiarahamonina ka mampiombo ny aretiny. Tsy mitsahatra hatrany araka izany ny fanentanana ny amin'ny tokony tsy hanilikiliana ireo olona marary ny Sida satria tsy mifindra afa-tsy amin'ny fanaovana firaisana ara-nofo ihany ny aretina.